sy toboko vavy no hiantra noho ny fandarina fantaro ao atokantranonao amin'izao ora sy fotoana izao. Miaraba toboko lahy, afinaritra toboko vavy, asaina ampitiavana ianao anaraka ny fanadihadintsika hatramin'ny farany. Tamin'ny heriny isika dia nanaraka fanadihadiana tantara hafa manokana mihitsy, tsy latsa-danjany amin'izay no an'ny androany, ka hoy izahay hoe manarafinaritra ary ndao ary. Efa taona maro tany ivelany no nisiany fiarovana ny zonim-panjifa ka ny filoha Kennedy namorona azy, izany hoe tany amin'ny taona 1790. Ny taona 1790 kosa no nanombohan'ny tantara tao Frantsa ary ny taona 90 teto Madagasikara. Tena fatapatatra zao dia ny Askoma tamin'ny taona 590 tany, 590 tany no nefa nisy ny Askoma nefa netsiketika tany dia tamin'ny taona 790 tany, 790 tany indrindra no somary nietsika ihany koa ny olona zany niaraka tamin'le atao hoe firaisambenimponina. Io zany resaka fitaterana ny tena nitrangan'le izy le fiakaran'ny vidin'ny sarandalina tamin'izany fotoana izany indray dia nitsangana le firaisambenimponina. Dia le firaisambenimponina io nisy teny Ambohipo, nisy teny Antananarivo amin'ny ankapobeny nitsangana dia nanangana fitateram-bahoaka atao hoe mifaninana amin'ireo le izy manao fitateram-bahoaka tamin'izany fotoana izany mba ahafahana nampilatsaka an'ilay vidin'ny sarandalana zany tamin'izany fotoana izany. Rehefa avy eo samy nandeha araka ny fandehan'ny tany zany fa avy eo no mivoaka ny FIMPA, le firaisambenimponina hoe Antananarivo dia lasera Madagasikara moa zany izy dia hoe FIMPA, fa ny FIMZOMPAM niala tao anatin'izay dia nanao an'ilay hoe fikambanana miaro amin'ny zonim-panjifa malagasy na FIMZOMPAM tamin'ny taona 2000 mazava be zany tamin'izay fotoana izay. Dia tao aorianan'izay nisy ilay karazana plateforme nitsangana, plateforme pour la défense des droits des consommateurs na intérêt droits des consommateurs PLADIC. Io plateforme io dia niraisany rehetrarehetra atao ny Askoma, atao le firaisambenimponina, atao ny FIMZOMPAM, atao ry AMF3FF. Manana teboka valy lehibe iarovana ny mpanjifa isika, ka isan'izany ny zo azo fiarovana, ny zo azo filazam-baovao, ny zo afaka isafidy, ny zo hainoana, ny zo afa-po amin'ireo filàna fototra, ny zo azo fanondrenana, ny zo azo fanabeazana ary ny zo iaina amin'ny tontolo madio. Rehefa sehatra mahakasika ny hoe andoavantsika vola, na entana hohanina io, na entana tsy hohanina io, na entana ampiasaina io, na ny entana izay ilaintsika andavanandro io dia tena hoe andoavantsika vola dia hitakenan'ilay hoe zao azo fiarovana, zao azo filazam-baovao, zao azo misafidy, zao azo mba hohainoana, zao azo hafapo eo amin'ilay filàna fototra, zao azo an'ilay hoe fanonerana, zao azo fanabeazana ary zao iaina anatin'ilay tontolo madio. Manana andraikitra sy toerana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fiarovana ny zonim-panjifa satria mampisy firindrana eo amin'ny fiarahamonina sy natao an-tsiana izay tsy mety ary iarovana ny tsirariny manoloana ny tolotra sy ny tinady ho fanatsarana ny fiainam-ponina. Isan'ny voakasika sy voarin'ny fiarovana ny zonim-panjifa akaiky ohatra ny ady atao amin'ny fiakaran'ny sarandalana, ny hetra, ny jiro sy rano, saingy ny sehatra ny fitanterana no tena voaresaka matetika satria olana mivaingana eto amin'ny firenena ankoatra ny fiakaran'ny jiro sy rano. Menimena mantsy ny olona hoe ahoana ny fitaterana foana ny resahana ka ny fitaterana tena tonga dia hita mivaingana be. Raha miteny voatabia sy tongolo ianao voatabia sy tongolo tompoko dia misy daholo irany mpivarotra rehetra, na any amin'ny sotra ianao, nosy be ianao, any amin'ny jumbo score, any amin'ny soprette, misy daholo zany, afaka misafidy ianao dia mahita ny fahafaponao ianao eo. Misy ohatra hoe le tianao le malotolo feno fotaka dia nividy an'ilay feno fotaka ianao, ny tianao le mipetraka tsara anaty etazera, etalazy dia nividy any amin'iny ianao, mety lafolafo koa fa manana safidy ianao anatin'izay. Na izany ara manentana foana antsika hoe aza atao feno fotaka re le izy matovy amin'ny toerana tsara io fa moramora koa ianao, mino marina ianao fa andeha hoan'ny mpanjifa hividy an'iny foana fa tsy andeha ery amin'ny grande surface mety lafo be. Zay fotsiny le fahasamihafana
fa raha fitaterana nresahantsika fitaterana zao de manaiky ny mpanjifa andovola ny fitaterana amitsika tsy hoe gratuit tsy hoe mandeha fotsiny ny olona fa tena mandovola ny olona de ny ahtsika hoe aza mifaly mampiakatra fotsiny tsika aloha fa mba atovy tsara lay service atovy tsara le asa tolotra reo ny mpanjifa rehefa atao tsara asa tolotra ny mpanjifa ka afapo tsara ny mpanjifa na ampiakatra ny eo rivoariary nareo tsy miadevitra am'izany ny mpanjifa. Nitokana ny pladikiny taona 3 efatra sy 4 ary niala daholo ireo mpikambana ary samy nandeha irery saingina izany aza dia efa niforona ny taona 4 ihany koa ny fikambanana miaro ny zonim-panjifa miala tao anatin'izay zany zay zay tsy eo anatin'ny trony satria plateforme nytretina fa lasa association le izy dia miala tao anatin'le izy zay dia nandeha amin'ny lala manokana ihany ny ascoma ny fimpa ny fimzompam dia tao anatin'le pladika association ndray no nisy indray ny forona niala tao ndraiky io zany nisy nlay hoe garduc dia nitsangana ndray ny garduc zay avy eo anatin'le pladika io no forona dia nanangana ny anazy manokana indray ny garduc dia garduc hitantsika amin'izao fotoana zao koa fikamanana anankiray dia tamin'ny taona 5 tany hoany zany fikambanan'ny garduc nitsangana zany 2005 fa lay teneniko teo hoe lay pladika tany amin'ny taona 2001 2002 tany hoany zany dia 2000 moa ny fimzompam manitsangana dia avy eo nanangana fédération ndray tany amin'ny taona 2006 fédération des associations des consommateurs ny ascoma ny fimzompam ary ny garduc. Ny taona 2004 no nitsangana fédération ny findronana ascoma ny fimzompam ny garduc ary ny fimpa. Efa taona maritra teoriana izany hoe ny taona 2014 kosa vao nisy ny fikambanana RNDC. Samy fikambanana miaro ny zonim-panjifa ireo saingy samy manana fomba fiasany sy ny fomba fijeriny hiarovana ny mpanjifa. Fédération zany ny antony sy ny fédération dia hoe raha misy ady iraisana tokony atao ao anatin'izany fiarovana ny zonim-panjifa zany satria tadio tsara fa samy manana ny fomba fiady ny fikambanana samihafa tsy voatery iray zany ny fomba fiady samy manana ny targetany samy manana ny filamatra entiny dia tsy voatery hiaraka dia ny fédération consommateur zany fédération consommateur dia hoe rehefa misy ady iraisana ohatra hoe raha ohatra ka miady amin'ny resaka sarandalana tsika iraisana le izy dia miara-miady eo raha misy ady momba ny resaka hoe etra ny resahana hoe andotsika iary-ady amin'ity fa momba ny etra tokony irana miady ity fa tsy vita amin'ny fikambanana anankiray na ohatr'izany koa ny jiro sy rano irana miady zany hoe mitovy zany le ady atao dia fédération manao an'izay fa eo ihany koa nefa ny fédération rehefa ohatra hoe misy sehatra iraisana ohatra hoe nynivon'ny fitondram-panjakana dia solotena ny fikambanana no ilaina dia ny fédération amin'izay fotoana izay no misolotena ny fikambanana samihafa mandeha mankany amin'ilay fivoriana io na sehatra zay irana miady hevitra io eo anivon'ny fitondram-panjakana na eo anivon'ny mpandraraha ankapobeny koa iraisany zareo ohatra hoe ny sim ny gm relainy zany dia misy solotena fédération fa mety misy ihany koa solotena ny association zany zay mijoro mandrakariva anatin'izay ny tsara marina tsy hoe ny fisian'ny fédération kory dia anafoana na anakona ny fisian'ny association samihafa fa manana maizy azy foana ny association amaha hoe manana maizy azy zay hoe raha ny fimzompama zao ny resahantsika anatin'izay ny fimzompama dia hoe ny fimzompama rehefa miady dia hoe ny teny filamatra dia fampitsimbinana ao amin'ny fahombiazana samy manana ny teny filamatra ny fimzompama zay fampitsimbinana ho amin'ny fahombiazana fa rehefa miasa izy dia hoe rehefa mandovola ny olona
de misy zo takin'iny zany hoe misy tamberina iny zay zany le izy misy tamberina ny vola alohan'ny olona zay zany ny fimizom-pa mandena toly mandoa vola izy a de misy tamberina ny sasany a na tsy mandoa vola ara de misy tamberina angambany fa ny fimizom-pama de hoe lefa le mandoa vola mihitsy tsy maintsy misy tamberina de ao anatin'izany hoe mandoa hetra ianao ny zavatra vidinao ny ninona na ny telefônina alohanao ny zavatra mety alohanao de tokony misy tamberina misy takalony iny a manana ny lanjany iny a manana valirana iny fa tsy sanatria vola atoraka any ambaravarakely de tsy misy dikany. Ho an'ny fimizom-pama manokana ny orina ny 1 novambra 2000 izay feheziny diditsy volana larana 10 tsipika 3 tamin'ny 3 oktobra 1700. Eo akaiky ny mpanjifa fikambanana mampafantatra ny zony ary anampy azy amany olana amin'ireo mpandraharaha ifanilanany ka misy ny fanelanelanana isian'ny fandaminana anatiny hifaneken'ny ron-tonta. Raha toa ka tsy vaovao dia miakatra ambonimbony kokoa eo anivon'ny sampandraram-panjakana miandraikitra ny sehatra nojifaina ary mety afara ny fampiakarana anivon'ny fitsarana ny raharaha ampiarana izay voalaza ao anatin'ny lalàna miantoka ny fiarovana ny zonim-panjifa. Atapitra sahady ny fandarantsika ho an'ny androany ankatrana isika rehetra niaraka teto hatramin'ny farany raha misy etaetanao na fanakianana izay entinao hanatsarana ity fandarantsika ity dia asaina trano ianao hitsidika ny page Facebook ny fantaro zany eo ihany koa moa ny page ny YouTube izay hafantaranao ireo tantara izay efa nifandimby tato anatin'ny fandarantsika hoy izay ary hoe aza misaraka amin'ny fahitalavitra ny televiziona malagasy manome fotoananao amin'ny herinany ito izao veloma tompoko.